Miisa 13 ireo mpandeha nentin'ny fiaramanidina Ethiopian Airlines nigadona teto amin'ny seranam-piaramanidina Fascène Nosy Be androany tolakandro. Nahitana mpandrara sy Fizahantany izay efa niandry fatratra ny fiverenan'ny Fizahantany eto an-toerana. Voaja tanteraka ny fepetra-pahasalamana takina amin'ny fiarovana amin'ny tsimok'aretina coronavirus tamin'ity andro voalohany niverenan'ny sidina iraisam-pirenena teto Nosy Be ity. Fantatra fa ny sabotsy ho avy izao no hisy ihany koa ny sidina manaraka hitatitra ireo mpizahatany vahiny eto Nosy Be ary efa feno tanteraka ny toerana anatin'io fiaramanidina io hoy ny ministry ny fitaterana, ny Fizahantany ary ny famantarana ny toetry ny andro Mandranto. Dia hita fa tena samy nandray amin'ny toerana sahaza azy daholo ny tsirairay ary samy nandray andraikitra daholo ary tena niezaka nanaja araka ny teneniko teo ny fepetra rehetra napetraka dikan'izany mbola misy zavatra tokony ahitsykely tao ary iny voalohany iny niaraka tena sarotra indrindra dikan'izany raha amin'ny asabotsika anitsy izay hitantsika hoe mbola tsy nety teo izany mbola hiandra ny raport'ny mpiara-miasa rehetra rehefa avy eo hoe inona daholo ny fandehany zotrany fandokavana teo ary inona ny hita hoe mila mbola arina fa amin'ny ankapobeny araka ny teneniko teo hoe dia efa zavatra tena hoe zotra tsara izy fa sy maintsy misy pitsipitsiny ihany tsy maintsy jerena ary tsika moa miezaka anakaiky ny tena hoe lafatra dia dikan'izany miezaka foantsika anatsara. Niverina nitondra mpandeha miisa 12 mihazo any Addis Abeba ny fiaramanidina Ethiopian Airlines any ariva teo. Ankoatra ity kompania ity efa mioma niverina nozotra mampitohy an'ny Nosy Be ihany koa ny kaompaniam-pitaterana Air Link sy Air Austral.